ONG TAHEZA TAnora HEry sy ozatrin'ny Zandry Afara. Inona atao hoe zany TAHEZA zany? TAHEZA de colonne vertébrale. TAnora HEry sy ozatrin'ny Zandry Afara. Manana domaine d'activité zay de une promotion éducation sy ny resaka renforcement du capacité pour les jeunes chômeurs à Madagascar. Miantso anareo mpiara-monatoka, nareo mpamatsy vola hiara hifanampy aminay ao anaty ONG TAHEZA izay. Satria tsy vitanay rery izy ty fifanampina ara-pitaovana ara-bola hoentinay manatanteraka ny vinavinanay indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny resaka fanampina ho an'ny tanora sy anasa. Ny zone d'activité nay de eto Analamanga sy any amin'ny zone sud Madagascar. Ny hetsika fanatao ny ONG efa hatraminy depuis tam 2016 fa navadika ONG taty aoriana fikambanana izy tamin'izao fotoana zay ka navadika ONG. Dikan'izay raha jerena zany ny zavatra efa nataon'ny ONG tamin'izy mbola tao anatin'ny association de be dia be efa nanao fanampiana teny Ambohipoa, efa nanampy eny amin'ny ambany tanàna reny eny amin'ny quartier Bare. De ankehitriny zay de manao collecte na kit scolaire zay iantsona ho an'ny malalatanana zay afaka manampy hanampinareo ray aman-jenin'ireo mpianatra ireo, hanampinareo mpianatra ireo eny amin'ny EPP anjany manala isotsy ka de iantsona ho an'izay malalatany zay foy fa ao anatin'ny fahasahiranana tokoa ny ray aman-jeny amin'izao ankehitriny zao noho ny fisian'io Covid-19.